Madagascar Information. Mbola betsaka ny tokony ho alama mikasika fampiofanana ho mpitsapo-panampy eto amintsika. Ankoatra ny fampiarana ny fanadina-panjakana tokana izay kasain'ny faculté de médecine ho tanterahina. Eo ihany koa mila dinihina ny lalàna mikasika ny diplaoma-mpanjakana ho an'ny fanadinana iraisan'ny université tsy miankina rehetra. Isan'ny olana ohatra ny fampiarana ny système LMD satria fohy ny fotoana ahafahana manaraka fiofanana kanefa mbola mipetraka ny olana rehefa tonga eo amin'ny fahatelo taona ny mpianatra. Noho ireo anton'ireo dia natsangana ny Bureau national de cercle mixte de réflexion pour la révalorisation des paramédicaux à Madagascar. Vovonana natao andinika no avy mpitsapo-panampy eto amintsika ka voafidy ho filohana Andriamatoa Razanadrakoto Roland Harbert. Manatanteraka asam-boamera ity vovonana ity amin'izao fotoana izao, asam-boamera natao ametrahana paikady mikasika ny mpitsapo-panampy. Cercle mixte de réflexion pour la révalorisation des paramédicaux à Madagascar. Ny antony nananganana ny cercle dia ny fahitana ny toe-javatra ankehitriny izay manjary mampiena ny lanjan'ny corps paramédical eto Madagascar, indrinanina fa ny système de formation tiany faculté de médecine na hoe ny FACMED apetraka eto Madagascar, mahakasika ny examen national unique, mahakasika ny fampiarana ny système LMD, mahakasika ny programme national unique izay tsapanay fa tsy mety anofanana olona afaka miasa ho an'ny faritra 12 sy ny district 10 eto Madagascar, indrindrandrindra fa any ivelany. Eo koa ny problème eo amin'ny lalàna apetraky ny atao hoe diplôme d'état rehefa manao ny examen national unique io satria voalaza fa misy fanitsina indray ny texte efa natao tany aloha izay efa tafapetraka tsara noho ny antony hoe tsy ampanaovina examen national unique ny mpianatry ny école paramédicale publique noho ny fomba fijery populiste eto Madagascar. Tsy maintsy mijoro ny acteur rehetra na mpisehatra rehetra amin'ny paramédicaux eto Madagascar dia hitanareo eto ny avy amin'ny solotena amin'ny faritra rehetra na ny ordre régionaux des sages-femmes na ny ordre national des sages-femmes, ordre national des infirmiers, ordre régionaux des infirmiers, ny ao amin'ny association de paramédicaux, ny syndicat de paramédicaux, indrindrandrindra ny ao amin'ny sekoly privé paramédical ary voasolotena tokoa ny sekoly publique paramédical. Madagascar Information.